Tsy mifidy fa dia ampiarina ny lalàna avokoa ireo rehetra mandika izany, indrindra mandika ny fioaram-pefy eny amin'ny foibe toerana fitsarana fiarakodia hoy ny fanazavana nentin'ny tale jeneraliny ity foibe toerana ity. Efa nisy raha teo ny fitaovana natao anaraha-maso ny fandikan-dalàna ireo mpiasa ao amin'izany toerana izany. Zandary roa no efa tratra sy voasazy tamin'ny fanaovana kolokolo teny anivon'ny fitsarana fiara raha ny nambarany tale jeneraly ny foibe toerana fitsarana fiara androany. Fa nisy zany gendarme roa. Nisy anankiray zany nanao fitsarana fiara nefa tsy teo le fiara fa le taratasy no entina ary karana nitondra ny zavatra hitany aminy dia tratra izy flagrance satria papier eo fiara sy hita eo amle centre de avetrany dia nanokovana famitorana dia mbanaovana taratasy dia no sazina ary no affectena ny sorina sous vérificateur sony ia ary no affectena izy any amin'ny toerana kodakoda zany hoe sy miandraikitra sony sécurité routière fa naverinay any amin'ny gendarmerie sy hoe dépotoir sanatria gendarmerie fa any ny foibenay zany. Misy koa anankiray tany amin'ny toerana iviany koa dia tratra koa izy satria nisy fotoana zany nanaovana décision fa sisy mahazotazona vola ny sécurité routière dia nanaovana izay zavatra zay dia nanaovana contrôle inopiné. Amin'izay ady amin'ny kolokolo izay hatrany dia nanambara ny tale fa miara-miasa amin'ny sampandraraha miady amin'ny kolokolo na ny bianco izy ireo. Misy ihany koa ny fametrahana kamera manerana ireo ivitoerana misy 20 mitsara fiara eto Madagasikara. Angatahana izy ireo ihany koa ny ahafahana manisy interconnexion ahitany ny foibe HLRB ny fitsarana fiara rehetra manerana ny nosy. Tsara aloha pasevinareo fa ny caméra dia misy daholo ny centre rehetrarehetra misy 20 ny centre anay eto Madagasikara. Io zany ady amin'ny kolokolo dia manampy anay be dia be io caméra io satria inona le olona zany fa presika eto dia mieritreritra isika zany fa sy hita isika zao nefa jereo zao fa misy petaka ny sisiny reto ry amin'ny sisiny ry ohatran'izay koa indrindra ny ao anatiny eo ka dikan'izay zavatra zay tena manabe dia be anay io. Araka ny satamifeny fifamoivoizana dia ho fiarovana ny mpampiasa lalana sy ny mpampiasa fiarakodia ny antony fitsiriana ny fiarakodia. Isoroana ireo loza mety iseho. Ho an'ny fiara-pitatitra olona dia isaky ny 4 bolana no tokony hanao fitsiriana raha toa ka isaky ny 9 bolana ho an'ny fiara-pitatitra entana. Isa 3 volana kosa ho an'ny fiarakaretsaka ary isa taona ho an'ny fiaran'olon-tsotra.